Nisy zato isanjato izay efa vonona ho an'ny tsiraray avy. Vavakizay Jesosy amin'izao fotoana izao tsisy fahafahana avy amin'ny Satana ka hanelingelina ny sofinay sy ny masonay tsy hifantoka amin'ny teninao Andriamanitra. Faoko ho andro anankiray izay tsy maintsy hitombon'ny rehetra ity andro ity. Andro soanay ny amin'ny fahalalananao Andriamanitra. Aizanay mandeha araka ny hafangananao. Aizanay manolotra izay rehetra andrasanao amin'ny tsiraray avy Jesosy. Misaotra Tompo. Nandritra ny herinandro Andriamanitra, teo foana ianao, nijery foana ianao, teo foana ianao nanohana anay, nampahery anay, nitantana anay, nanitsy anay, nampianatra anay, nananatra anay. Misaotra Tompo, fa raha nomenao sofina izahay, dia ampianarinao izahay, hanolotra an'izany sofina izany, hitodika aminao sy hiainanao foana. Mankasitraka Jesosy, ny amin'ny fahasalamana. Misaotra Jesosy ny amin'ny tokantrano, misaotra Jesosy ny amin'ny fiainanay andavanandro, misaotra Jesosy ny amin'ny fianarana, ny amin'ny fahitam-pitiana, ny asany amin'ny asa fanompoana, misaotra Jesosy ny amin'ny ohatra izay mahatonga anay ho tonga saina foana ny amin'ny fanomezana, ny amin'ny sakrifisy izay tokony ataonay, ny amin'ny asa fanompoana maro samihafa Andriamanitra, ny amin'ny fanirahanao Andriamanitra Jesosy io. Misaotra ny amin'ny mpanompo mahatoky rehetra. Misaotra ny amin'ny tsiraray avy izay ao anatin'ny asa fanompoana, ny amin'ny andraikitra maro samihafa izay raisina iantanana Andriamanitra. Jesosy io, tsy hoe efa mety izahay fa nantsonao hanompo anao Andriamanitra. Fa nantsonao izahay araka ny teninao amin'ny Jaona 5:9-10 hoe tsy anareo no nifidy ahy fa zaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo. Tompo, tsy fehipetranay ilay izy Jesosy fa ny fehipetranao Andriamanitra. Matoa ianao nifidy dia fantatrao ny zavatra hitranga. Matoa ianao ny antso dia efa fantatrao ny zavatra hitranga rehetra Andriamanitra. Mila mino izahay, mila matoky izahay ny fahaizanao mitondra isanandro. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Tatsika hitehaka ho an'i Jesosy. Amin'ity fotoana ity sokafa baibolinao amin'ny Salamo 120. Alleluia. 2 ka hatramin'ny 10. Salamo 120. Soramanitra dia miteny hoe hira fifaliana noho ny hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ataontsika sady hifaly ny hamaky an'izany ten'Andriamanitra izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mihira firam-baovao an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ry tany rehetra. Mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isanandro ny famonjeny mahafaly, ambarao amin'ny jentilisany voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana nataony. Fa lehibe ka mendrika ho teraina indrindra sady mahatahotra fambon'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsinina, fa Jehova ny nanao ny lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsaran-tare no amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza voninahitra an Jehova. Eny, manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Manomeza an Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesy eo an-kianjany. Miankohofy eo anatrehany Jehova amin'ny fiangona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao amin'ny jentilisa fa Jehova ny mpanjaka, ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika, hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen. Asiwika. Alleluia. Mafy be ho an'i Jesosy aloha. Amin'ny fifaliana veritsika anisa roa telo. Alleluia. Alleluia. Tena Andriamanitra dia miteny hoe aoka isika rehetra ame voninahitra an'Andriamanitra miankohofy anatrehany Jehova, ny firenena rehetra ataovy manaiky ny anarany, manomeza voninahitra azy. Mandeha ataontsika fotoana anankiray ty hanomezanao voninahitra an Jesosy indray amin'ny fahafahanao rehetra, amin'ny fonao rehetra, amin'ny tehaka, amin'ny hika, amin'ny fandihizana, amin'ny orakoraka. Alleluia. Mafy be. Alleluia. Tomba misaotranao zahay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay manompo indray Andriamanitra. Alleluia. Misaotra Jesosy fa tsy teo amin'ny hoe famonjena fotsiny Andriamanitra, tsy hoe novonjenao zahay dia lasa ianao, fa efa novonjenao nomenao famonjena ianao dia io indray menao famonjena zahay dia io indray ianao Andriamanitra miaro sy mitantana anay Andriamanitra.
dia misaotranao zay ny amin'ny fitiavana be dia be izay atosaka isan'andro Jesosy matoa zay manana fotoana ohatran'izao Andriamanitra dia fotoana anankiray indray mbola avy aminao ary atolotra ho anao zany Jesosy mimbonahitra mandrakizay ianao Jesosy aleluia 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 Tompo misaotra nao ao no ny fahasoavanao nindra fonao vaovao isan'andro nindra fonao vaovao isan'andro tsara mikanao Paversika ny tompo misaotra anao tompo misaotra anao tompo misaotra anao tompo misaotra anao ny fahasoavanao nindra fonao vaovao isan'andro tsara mikanao zay rehetra natanao tonga ao isotranao asandrato ny tanana teneny misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy saotranao za misaotra indrindry no zay rehetra nataonao misaotra indrindry saotra Jesosy misaotranao misaotranao no zay rehetra sy zay mbola ho ataonao sy zay efa nataonao feno ivavaka fisaorana amin'ny fotoana amin'izao avelantsika dia mozika amin'izao fotoana izao dia teneny hoe misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mba mandao ianao isaky ny metatra sy ny santimetatra rehetra ny diavany tongotra dia teo foana ianao niaro anahy Jesosy Kristy na havaiza ny angany tsiraray avy teo foana ianao Andriamanitra alleluia misaotra Jesosy tena tianay ianao Andriamanitra misaotra tompo ka misaotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy no zay rehetra natana sy zay mbola ho atao sy zay efa nataonao misaotranao hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosiana toko 4:17 Kolosiana toko 4:17 dia milaza amin'izao hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany halleluia ny fisaorana dia tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy halleluia tsy tonga ny amin'Andriamanitra ray ny fisaoranao raha tsy mandalo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay mahatonga ny Jaona toko 4:4 milaza hoe tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako ihany tsy hoe ianao makany amin'Andriamanitra fa na ny teninao dia tonga ny amin'Andriamanitra rehefa mandalo amin'ny alalan'i Jesosy nahoana moa hoe amin'ny alalan'i Jesosy vokatry ny fahafantaranao ny sakrifisy nataon'i Jesosy anao no mahatonga ny vavanao afaka miteny ka hifanitsy amin'ny zavatra izay andrasan'ny sofin'Andriamanitra no mivoaka amin'ny vavanao
amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hisaotra androany amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy nisaory androany amin'ny antsipiriany. Matoa anao manantanana afaka mitehaka fa afaka miteny isaoran'Andriamanitra zany. Matoa men'Andriamanitra teny ianao, matoa men'Andriamanitra fo ianao, dia ho an'i Jesosy zany programan'Andriamanitra ho anao dia ho azy tanteraka, ho azy manontolo ka atoloro ho azy ny momba anao rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fisaoranao. Teny amin'ny fotsiny misaotra Jesosy fa mahita ny masoko mandeha ny sofiko, miteny ny vavako afaka mandeha ny tongotro, mihetsika ny tanako. Misaotra Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra izany. Oh, fa fitiavana tsisy taka niana dia niana. Oh, misaotra Tompo, oh, misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra indrindrana, misaotra anao, misaotra Jesosy. Luzay rehetra nataonao, sy izay mbola ho ataonao, sy izay efa nataonao, misaotra. Fany masinao feno izahay, avy feno izahay fany masina, feno ny tsiraray avy. Aleluia. Raha tondraka ny rano dia nitoerana iva rehetra tsy maintsy dibo-drano Jesosy Kristy. Manambara zany Andriamanitra fa raha tondraka ny fanahinao dia ireo rehetra izay manaiky ny tena no ambany sy manetry tena no feno voalohany Jesosy Kristy. Amin'ity fotoana ity Jesosy dia mietra eo anatrehanao izahay, manaiky izay no fenonao Andriamanitra. Tahaka ilay fagaka natao akany Andriamanitra tsara indrindra, tsy mety aminao raha vao tsy eo amin'ny safy vavany ny rano. Dia tahaka an'izany koa izahay Jesosy, miondrika izahay dia fenoy Andriamanitra. Fany masina fenoy izahay. Saint-Esprit descend. Alléluia. Oh, fany masina, fany masina, fenoy izahay. Sokafon'ny fonao androany dia teneno fany masina fenoy ianao any. Aoko feno aho, tsy hoe aoka anana fa aoko feno aho. Aza manaiky raha tsy tonga eo amin'ny dingan'ny fahafenona. Satria izay mihitsy no andrasan'Andriamanitra mikio, sy anao dia ny ofeno azy, dia ny ofeno azy zao sy anao. Alleluia, alleluia, alleluia. Fanahy masinao avy eto aminay, mampiononanay anio, gasiondray ny fiainanay. Fanahy masinao, fanahy masinao avy eto aminay, fenonherinao sy ny feonao, kasy ny fonao, tanteranteninao, fanahy masinao avy. Alleluia. Fanahy masinao avy eto aminay. Alleluia. Mampiononanay anio, kasiray fiay. Fanahy masinao avy eto aminay.
masino, fanay masino, fanay masino, fanay masino. Fanay masino, avi et toi minai, Casil Deunau, significa unau, Casil Difunai, Ante inau, fanay masino, avi. Hallelujah, fanay masino, fenu yao, fanay masino, kasindray yao. Hallelujah. Fanay masina, ako feno anao zay, feno ny herinao, tanterao ny teninao. Viens et change nos cœurs, ô Saint-Esprit. Kasi uzahay tsirairay, fanay masino, fanay masino, avi fenu zahay. Hallelujah. Fantatray fa mahita ny etaetanay ianao fanay masina, fenu ny herinao, sy ny feonao, kasi ny fonay, tanterao ny teninao. Hallelujah, 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 hallelujah. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, oh, touche nos vies, Saint-Esprit descend, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, accomplis ta parole, Saint-Esprit, oh, descends sur nous. Alléluia. Fanay masina, fenoy izahay, fenoy ny tsiraray, tsy ho azonay ny teny raha tsy ny fananao manazava. Teo eo amin'ny fanatrehanao fotsiny izay Andriamanitra, izay misy anao ny tiana isanay tsiraray avy Jesosy. Eo amin'ny toerana izay misy anao Andriamanitra no tiana hitoera, satria fantatray fa eo an-tongotra ao Jesosy no ahafahanay manana an'izany fahatakarana eny amin'ny sitraponao izany Andriamanitra. Tsy tokony hisy intsony ny elanelana eo aminay sy aminao Andriamanitra. Jesosy ianao efa hatramin'izay no efa niandrany tsiraray avy.
fa izahay no mametraka fotoana foana ohatra mangatakandro foana zay Jesosy fa nefa Jesosy ianao efa miandry ny tsiraray avy. Alleluia. Tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Tiako ny eo anilanao, tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Izay misy anao Tompo, alleluia. Izay misy anao tiako isiahy, tiako mba isiahiko iara-pany aminao sy ny voninahitao. Izay misy anao no tiako mba isiahiko dia itoetra nilanao. Tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao. Tiako ny eo anilanao, tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao. Alleluia. Idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Izay misy anao io no tiako mba isiahiko iara-pany aminao sy ny voninahitao. Izay misy anao no tiako mba isiahiko dia itoetra Haleluia. Andao tsika teka raha ianao no anisan'izany te eo aminatrehan'Andriamanitra. Tiako ny teneny mihitsy tiako ny eo anilanao Jesosy, tiako ny eo anilanao Jesosy, eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva. Alleluia. Zay misy anao no tiako isiahy, tsy ala aminao a Jesosy sy ny fanatrehanao Tompo, iara-paly aminao sy ny voninahitao. Izay misy anao no tiako mba isiahiko dia itoetra nilanao.
milanao za Jesosy, milanao ny fiainana Jesosy tena mitsy milanao za Jesosy za Jesosy milanao ny fiainako fa very aho raha tsisy anao raha tsy miaraka aminao aho waiza mua Jesosy raha tsisy anao zany mihitsy Jesosy waiza Tompo iza ny antra Tompo tsy misy afaka sy mahay maneho fitiavana mihoatra anao Jesosy. Alleluia. Milanao loatra milanao loatra milanao loatra lazao hoe milanao aho milanao milanao loatra ni mumbana milanao loatra no mampitsuruana milanao loatra milanao vertsikianza na sitrakoly tenene milanao Jesosy asandratin'ny mombanao rehetra milanao loatra milanao loatra Now, no antony velomako Tompo ianao no matoy zaho no arinao aho hitovy endriky aminao Tompo ianao no antony velomako. Alleluia. Tompo ianao no matoy zaho no arinao aho hitovy endriky aminao no arinao aho no arinao aho hitovy endriky aminao no arinao aho no antony velomako Tompo ianao no matoy zaho no arinao aho hitovy endriky aminao. Alleluia. Se tiaka mafeo an Jesosy. Alleluia. Notsika iorakoraka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Manasanao azo toerana fa tonga fotoana andrenesantsika fijorona vavolombelona tsika. Asantsika androsoety aloha Tiffany fa ho anatin'izany asaina feno somirana mba androsoeto ambadika eto azafady izy na ny vatiny ny tompoko.
afaka tantaraintsika anaty fotoana fohy ray minitra sasandra ela indrindra misaotra indrindra tofoko. Voninahitra ho an'i Jesosy fa nijoroako vavolombelona eto nandray fanasitranana tamin'ny croisade tamin'ny be tafoako spasme dia nisitran'i Jesosy ilay izy nandritra ny fiankohana le fiderana taloha nanombohan'ny fotoana. Ny zavatra tsapako tonga dia nisy niteny lo papa hoe ozy izy papa hoe misy anjaranao eto izy androany dia amen hoy izy dia tena nandray ilay anjarako mihitsy ny ako dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nisitrany ilay izy dia zavatra tsapako tia foko ty tonga dia mipalpite be foana dia ilay izy ny zavatra tsapako tonga dia ny zavatra ohatrany hoe niala dia maivana be tato amin'ny foko tato avy eo dia izay ny tonga dia natsapako hoe sitrana dia voninahitra ho an'i Jesosy irery any. Dao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy taty rojo mandroso tompoko. Feno sovy efa ho izy teo azafady tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako vavolombelona fa tamin'ilay croisade be tafy teo dia za tsy tany fa sady tsy afaka namonjy fotoana teto ny zoma fa tia nomoko ilan'ity zany narary be mihitsy tena manaintaina na voakasika kely arany dia manaintaina be dia tamin'ilay vavaka zoma iny hoe apetrao amin'ny faritra marary ny tananao dia napetrako teo amin'ny faritra marary dia tonga dia afaka teo nao ilay izy. Alleluia. Tany an-trano aho nanaraka ny diraiky fa tsy tonga teto amin'ny sady tsy tany be tafy dia Jesosy manasitrana anaiza ilay izy. Amen. Alleluia. Dao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Ao ve le vehivavy nangataka zaza tamin'i Jesosy izy mivady teo atsangalo hoe tanareo rao nareo zafady. Ao izy fa mety menatra angambany izy enim-bolana izy nangataka sady mandroso ihany ny taty azafady eny tompoko. Enim-bolana izy nivady tsy nentina azo zaza dia nangataka zaza tamin'i Jesosy dia efa nanao traitement médical inona fanafody dia avy eo nanapa-kevitra hoe ay tsy nangataka zaza tamin'i Jesosy aloha fa nanao fomba rehetra dia tsy nety dia avy eo nanapa-kevitra hoe ajanona ilay izy dia nivavaka tamin'i Jesosy dia ao zao izy ao bevoka. Mety menatra kely fotsiny izy fa ao izy ao anatintsika ao. Alleluia. Andao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Taty ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany 5 taona lasa tratra ny cancer ny nono dia niopérena zay tratra ny cancer ny nono dia niopérena dia misy fotoana na dia efa vita opération ary misy mivonto dia misy olona falehan'izay dia misy tsindrin'ilay olona ny eo amin'ny tenany zany dia miena indray ilay izy fa ny zavatra nisy une semaine natao alohan'ny croisade tany Betafo dia niverina ny vonto indray ny nonony zay verina ny vonto indray ny nonony dia rehefa niverina avany eny dia nisy rivotra moa dia namoaka rivotra izy fa rehefa niverina avany dia nisy nana sy rano voaka tany amin'ny fivaviny dia tena sitrana tanteraka izy rehefa avy niona tamin'i Jesosy zay ilay izy taty sao dia misy anampiny taty anazy zay ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy taty mandroso taty. Taty zany no mamarana azy Pasteur Tina eny tompoko. Alleluia. Falmiarabantsika tsirairay tain'i Jesosy ray minitra sasany pasteur eny tompoko. Fotoana mety androany betsaka ny fijoroana vavolombelona talohan'ny croisade rehetra anositran'i Jesosy fa ty ngaman'ilay fotoana izay fanenako amin'ity iraka ty hijoroako vavolombelona amintsika tsirairay androany. Talohan'ny zahako converti tato amin'ity iraka ty dia tratrana escroquerie grave be za tamin'izany tena efa very hevitra tanteraka za efa tsy hitako intsony izay natao fa ny tadidiko tamin'izay dia niezaka mivavaka ihany ahako fa nivan'ilay olanako rehefa izy resaka marché amina miliara efa niala vola teo amin'ny 600 millions teo zahako efa very daholo ny zavatra rehetrarehetra teo am-pelantanana tamin'ny fotoana tokana izay afahako itenenana aminareo tena misy Jesosy ary velona izy. Alleluia. Tamin'ny fotoana tokana nanapahako hevitra fa tsy maintsy hamony tena ako efa tsy voavahako tsony ilay olana niala avy aty Tanaza mitondra fiara andeha Atsirabe nanapa-kevitra za tamin'io hoe ho ahitsiko any anaty antsananty tomobily ity teo amin'izay fotoana izay zako no tadidiko farany talohan'ny hidirako Ambomandroso niezaka any nanohatra ny arerahako sy ny torimaso
raisiko ohatr'izao le orana dia safokony tarehako ohatra ny nampahatoriany Jesosy zany ahako teo ambony mandroso ny tadidiko farany tetezana zay dia ohatra ny matory eny ambony fandriana za matory eny ambony fandriana ohatra ny hoe misy camion mifanena ampy dia mena be mivoaka ny masoko tsy tadidiko dia tena natory ahako fa zao ny zavatra nagaga nitotona ohatr'izao io fiarina efa eny vato fotsy ahako. Alleluia, alleluia. Mandrakandroany vato fotsy atsirabe io. Vato fotsy atsirabe ambony mandroso ny tadidiko farany vato fotsy atsirabe. Teny aminareo ako fa ato amin'ity mission ity dia hiraka antsika nakambany Jesosy ato. Isaky ny tady hanondrana ako dia ampatsahivon'ny tombo foana hoe ianao angefa nanapa-kevitra no faty fa ny fahavelomako dia ho an'i Jesosy rery any. Alleluia, alleluia. Eo amin'ny limitinao tena tolory an Jesosy fa eo Jesosy, eo foany Jesosy ary vonona foany Jesosy andray rehefa avelanao izy andray an-tanana daty. Alleluia. Alleluia. Aretina mikika ato anatiko ato, aretina ao anatin'ny fo dia nanapa-kevitra hoe andeha ho any am-pitafo zoma sabotsy alahady kanjo misy mariage ny alahadiny iny dia ho za hoe zoma sabotsy any andefa alahady maraina dia verina kanjo ny planiko tsy plany Jesosy ny Jesosy any hoe aty elahy amboarina eto Antananarivo zavatra ny tonga tany amin'ilay mariage alohan'ilay mariage aloha nandeha nanamboatra volo ny ramatoa zay tratra ny orana ny sabotsy atandro narary tsy afaka netsika izy ny alahady dia tsy maintsy za zany mandeha tsy sevitra fa tsy maintsy mandeha ny fo amin'izany efa any abetafo foana zavatra ny tonga ny alahady tonga tany amin'ilay mariage zay amin'izany tsy hoe tompony tokony ho andeha ho any amin'ilay mariage fa le olona tokony ho any le mpivady tsy teo fa any amazaka dia zay tsy maintsy mpisolo toerana zany raha lasa fa tonga atao dia ozy le pasteur fa dadan'le zaza ho atao fanambadiana ahonany amin'le io tia nytenena zany hoe kangah io nasaitsika le tia le foko amin'izany marary raha iza taloha zay efa lasa fa ohatra ny misy anestesia zany ny foko dia tsy haiko tsy. Alleluia, andao tsika tia kamafo an Jesosy. Nandeha le fotoana dia vita soma tsara moa rehefa vita le ilay tonga tany an-trano dia nitantaraiko tamin'ny zanako dia ozy zanako raha za zany lasa zanako anankitelo samy miteny ohatran'izay taona lasa za tsy ny zanaka teo fa nantany Jesosy dia ozy Jesosy ay zavatra kely ohatr'izany manjoa anao dia ianao dia fa inona ny nanjoa jereo ny nanjoa ny fahoriana entiko na Britannia na laim-baraka sy ny sisa ady le izy zany hoe nofo manohitra ny fanahy manohitra ny nofo misy ady misy boksa be zany ao dia Jesosy ao marina zany teny me voninahitra ny Jesosy hoe manamboatra tadidiko tsara tamin'ny 1995 mbola lehibe io mbola kely io zanako io tamin'izany fa andeha hitory teny tamin'izay andeha hitory teny dia efa mitondra baiboly mivavaka amin'ny alina mivavaka maraina tonga ny maraina dia efa mivoaka mitondra baiboly dia tonga eo alohany dia iny misy avany vatoko eo amin'ny manadala mamo elangananina na apetrako ny baiboly avelaty zany tiako tenenina hoe le fo zay le taloha zay fa rehefa boariny Jesosy tsika. Alleluia, alleluia. Andao tsika tia kamafo an Jesosy. Alleluia. Tongava ianao mamonjy sekoly tongava mienteny omeo zay takian'Andriamanitra. Amen. Tsy mety raha tsy mijoro ohatran'le boka le folahy dia ny anankiray verina raha tsaronareo ny nijoro vavolombelona teto le hoe narary be ny nonoko dia tany amin'ilay mariage dia tsy navita ninina mihitsy ena aloha fa lasa mitokana mivavaka dia verina avy eo dia tena nitsahatra le fanantenana dia tsy miverina intsony fa ny taorianan'iny mbola natsapa an'ilay fivitosana ihany ako tato amin'ny nonoko zany hoe mbola natsapa hoe misy zavatra ao satria naveo nijerena natao
échographie le izy dia ozy le dokotera hoe ie misy kista mihitsy ianao fa tsy maninona mihitsy le izy tsisy atahorana fa aveo le izy zany netiko ambavaka ihany izao jesosy dia ho adalain'ity foana ave azany satria dia veo dia nivavaka dia izao jesosy manompon'andriamanitra koa moa nitondra ambavaka ana foana papa sy mama dia tsapako hoe le maivana dia aveo le izy tsy niraraiko tsony fa zavatra nahavariana dia verina avy any Betafo efa tsy tao andohako tsony dia sendra ohatra misy nyteny hoe tsapao dia nitsapaiko le izy tamin'maly dia tsy nahininina tsony mihitsy na ny agosy na ny adroata vonatra ho an' Jesosy vonatra ho an' Jesosy. Alleluia, alleluia. Manasanao ahitsangana mba tsy kitiaka mafy ho an' Jesosy aloha izay rehetra nataony izay efa vita no anao. Alleluia, alleluia. Eno ity fahamarinana ity misy anankiray tsy hitany masontsika izay miaraka amintsika eto. Izy le tokana ho amin'ny fahefana be voninahitra tiatsika miasa amin'ny fiainantsika na mindra fo amintsika mato izao atsika Jesosy no anarany. Andaotsika akasitraka azy amin'ny fanofa hofana ny tanantsika any amin'ny lanitra hiteny amin'i Jesosy hoe raha io tsy misy voninahitra ho anofo ao mandra na iza na iza, tsisy mendrika na iza na iza na zay fantsona nampiasaina aza zay rehetra dia tsinitsinina avokoa fa noho ny amin'ny herinao sy ny fanoloran-tenanao teo amin'ny azo fijaliana noho ny diakapoka zay niaretanao 4 taona lasa sy ny hery ny anaranao dia misandratra mandrakariva ny fahatsaranao, mitondra fanasitranana ho an'ny olona, mitondra fanafana ho an'ny olona, mitondra vahaolana ho an'ny olona, mitondra voninahitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ho anao rerany izany mandrakizay fiandrianana, ny famboniana, ny fahatsarana, ny fahamendrehana, ny fiderana ambondrindra ho an'ny mpanjakanay. Halleluja. Misy mpanjaka manatriketo ny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany afofainy amin'ny lanitra ny tananao asarato le tompo voninahitra sy mpanjaka mandrikilay nandreso antsy nalevina nitsangana minkery fasana tsy natazona azy ny fiderana dia ho azy mandrakizay ilay nandresy tompony fanaray misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka
tiweninso aitazisi ni ranomaso ho fafany wawacanundrai utapitrany ady tiwelait ni pamundisika zimana ireweta mavesaca irewambwa retewa tunguli Misianarana ampunenarana recha Jesus Christi panzakani panza Fidera Deuazi mandakiza Masina mandakiza Misianarana ampunenarana recha Jesus Christi panzakani panza Jesus Christi panzakani panza Jesus Christi panzakani panza Pura kampafte wa panzakani Ianao mpanjaka anay mandrakizay ianao mampisy anay sy antom-pisinay Andriamanitra ianao lay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay tsy misy mihitsy ny tahaka anao fa ianao lay izy eritreritreika ao mandrakizay mifanapahanao maharitra hatramin'ny taranaka faramandimby ny fahalebiaza ny herinao ny koiza ny fahavalonao anao ary ny fahatsaranao sy ny famirapiratanao dia maharitra mandrakizay saotra mahatoky foana Jesosy saotra mampianatra anay mampijoro anay mitahiry anay raha isy ny voninahitra mandrakizay halleluja ho anao mandrakizay miakohako zay eo atongotrao manipy lay satroboninahitra halleluja zay napetraka ao tapindoanay hoe atongotrao mandrakizay fa tsy misy avy aminay fa avy aminao mandrakizay Jesosy halleluja na fahasoavana na fahatsarana na voninahitra na fahamendrena ho anao rery mandrakizay Jesosy misandrata androany maraina misandrata ao anatin'ity fotoam-piombonany ity aok'izay rehetra napahatsapana iaisitra ny tahotra iaisitra ny tempotempy fa miaraka amin'ny mahery indrindra zahay miaraka amin'ny mpamindra fo zahay miaraka amin'ilay fitiavana zahay miaraka amin'ilay fahalebiazana avo indrindra zahay ianao lay izy Jesosy miandrandra ny fiverenanao zahay miandrandra ny fiverenanao zahay Jesosy matoky zay fa miasa ianao rehefa iteny ianao androany tovy tsy sapanay fa niteninao amin'ny fahamarinana mandrakizay tsy misy arombaka anay amin'ny tananao ary raha miasa ianao tsy misy asakana mandrakizay voninahitra ao rery Jesosy ny fotoana androany maraina mitenena aminay fa mihaino anao zay halleluja Canto lote anao Jesus fanatao canto lote ni fiainako voakany saravote mampiaiky saina fanataonao canto lote ni fiainako
Jesosy fa nataonao kanto loatra ny fiainanay. Minoenao androany fa ny teny fiainana dia afaka hikasika ny fiainanao sy ny ambara tonga faran'izay tsy hainizaniza amboarina. Ary azoko antoka fa amin'ny alalan'ny teny androany dia hiditra tsehitra Andriamanitra, sokafo ny fonao fa hiteny aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mavy eo an-tompo mahazo toerana tompo. Mateo 7:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro zaho omba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Jesosy nandidy antsika mpianatra zavatra anankiray, hitandrina ny sitrapony. Hitandrina ny sitrapony. Fampianarana dia mifototra amin'ny fananganana sy fitandremana, fanairana tonga antsika anao ninona? Anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hozy Jesosy, za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mila fantatsika tsara fa Andriamanitra dia mihevitra antsika mandrakariva. Amen. Momba antsika mandrakariva izy. Tena izay ny fahamarinana. Ary ny Baiboly dia milaza an'izany amintsika. Zavatra anankiray tiako anairana antsika androany mba hijoroantsika tsara amin'ny sitrapon'ny Tompo, sanantsika antoka fa na iza tonga eto androany maraina dia afaka nikasika ny fiainanao ohatran'izay nikasiany ny fiainan'ny olona ny joroavolombelona rehetra teo koa Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mampanao zavatra antsika dia Andriamanitra tsy mampanao zavatra anankiray fantany hoe tsy vitanao zany. Fa matoa Andriamanitra maniraka anao dia zao manome antoka anao izy fa meloman'ny fotoana hijoroanao dia efa momba anao izy ary manamarina izay zavatra rehetra mpanaoviny anao. Zao any mila mahatonga saina tsara antsika eo am-panompoantsika an'Andriamanitra. Aniza ny hery? An'Andriamanitra ny hery. Koa satria an'Andriamanitra ny hery dia aiza Andriamanitra? Ato anatintsika Andriamanitra. Ianao zany manana hery mihoatra noho ny fahefanao manao zavatra. Limitinao dia azo faritana amin'ny fatran'ny fanomezana ao anatinao amin'ny maha olombelonanao. Fa ny antony nahatonga n'Andriamanitra nanome ny heriny ho ao anatintsika dia fantatr'Andriamanitra fa misy zavatra tsy vitantsika fa Andriamanitra no anefa azy amin'ny alalantsika. Fa ny milanitra ny tananao raha mino an'izany ianao. Zay le antoka ngeza be anankiray tiako anairana ny ao anatintsika ao, ny ao anatinao ao tiako taitra androany. Inona ny tiako anairana ny ao anatinao androany? Fatary ty fahamarinana ity. Ianao ao amin'ny fiombonana communion amin'i Jesosy dia manan-javatra lehibe sy mihoatra noho izay zavatra misy eo amin'izao tontolo izao manohatra anao. Ny apôstôly Paoly dia nilaza ao amin'ny Filipianina 4:7. Filipianina 4:7 ny 9:17. Hozy izy ny apôstôly Paoly hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery aho. Ao amin'ilay mampahery aho. Tsy mahay ny zavatra rehetra raha vao tsy ao aminy dikany. Fa rehefa tsapako hoe ao izy mety ny zavatra rehetra. Hozy izy Paoly tia metraka izy tsy heriko le izy fa ao amin'ilay mampahery ahy le izy.
midika fitokina sy fiankinana amin'ny herin'Andriamanitra fa tsy fatokitena. Eto diso ny fampianarana manaitra anao ao amin'ny sekolim-pinoana anana fatokitena eo ampanaovana izay zavatra sain'Andriamanitra ataonao. Diso zany fampianarana zany. Fa ny antony fitsarana sy fiadanana ao am-ponao dia satria mahalala ianao fa miaraka aminao Andriamanitra. Noho izany tsy mahatoky tena fa mahatoky an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ny communion ny fiombonana dia mahatonga antsika azo antoka fa ao amin'ny Kristy sy amin'ny alalany dia afaka ahita ny fahatanterahany asan'Andriamanitra tsika. Satria noho ny fanahy masina sy ny fiasan'ny fanahy masina dia afaka tsika ny ahita ny herin'Andriamanitra miditra tsehatra manatanteraka zavatra mihoatra noho izay takatry ny saintsika, noho izay azontsika hirina sy noho izay azontsika tanterahany midingana maha-olombelona. Teteny aminao androany fa ninona zavatra sain'Andriamanitra ataonao dia miantoka izy ny fahatanterahany zany. Na tsy hainao atao azy amin'ny maha-olona tsotranao satria Andriamanitra nilaza fa ao ambadiky ny fombany dia misitraka ny fanampiantsika. Mahafantatra anao fa iza no anarana iantsona ny fanahy masina? Ny iantsona ny fanahy masina dia zao hoe mpanampy izy. Lay mpanampy mahay manao mihoatra noho izay zavatra vitanao. Ianao rehefa maka mpanampy dia ianao manao ny zavatra tsy vitan'ilay mpanampy fa izy ny manatanteraka izay ambokambony. Tsy hoe tsy hainao atao fa izay ambokambony mety hoe ilanao ny fanampiany amin'izay tanany sy zavatra tokony ho ataony. Zany hoe ianao zany manao ny tena zavatra ngeza be ianao manao azy fa ilay ambokambony nataon'ilay mpanampy. Fa miaraka amin'ny fanahy masina tsy zany. Le zavatra tsy vitanao mihitsy no ataony ary le ain'Andriamanitra mihitsy no efainy eo aviananao. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ny antony mahatonga an'Andriamanitra zany nanome antsika ny fanahy dia satria fantany fa voafetritsika. Zay ny mahatsara ny fanekenao hiditra amin'ny sekoly ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny zavatra sain'Andriamanitra ataontsika ry havana dia manaiky sy makatoa an'Andriamanitra fotsiny. Zay. Ny akoatra hoe tsisy ninninona sain'Andriamanitra ataonao eno ty fampianarana ty dia mino androany fa ho fantatrao tsara mibisiba amin'ny fanompona ahatonga anao tsy andrefa nanapa-kevitra disotsony eo amin'ny fiainana. Hitanareo mahatonga antsika tsy mahita ny herin'Andriamanitra, tsy misitraka tsara ny fisetrasetrany fahaiza-manaony amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika alohan'ny hivereniny hampakatra antsika any amin'ny raha an-lanitra dia satria diso ny fomba fisainantsika sy ny fomba fijerintsika ao anatin'ilay hoe principe ny communion na ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia mametraka an'izao fahamarinana izao. Ianao dia tsy navelan'Andriamanitra anao zavatra hafa akoatry ny fanekenao ny ho isan'ny olona akatoa sy anaiky an'Andriamanitra. Zay fotsiny no ilain'Andriamanitra amintsika. Ny akoatra izay tsy anao fa n'Andriamanitra daholo. Ahoana ny mahatonga amin'ny lazan'izany? Lasaina Filipiana toko faharoa vetivety. Inona no lazain'ny soratra masina? Bokin'ny Filipiana toko faharoa ny 9:17. Ozy izy eo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atateraka ny sitrapony. Ianao zany tsy mila miasa saina hivavaka amin'Andriamanitra hoe ahoana ny fomba atateraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Inona aloha ny sitrapon'Andriamanitra anankiray zao azontsika zaraina andro maraina. Anisan'ny sitrapon'Andriamanitra anankiray zao ty zavatra anankiray ty hoe maniry aho izy mba ho salama mangataka na maniry mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinao ihany. Zany hoe ny fitahim-panambinana anao na ara-panahy na eo amin'ny amma na ny tenanao sy ny vatanao na ny kora dia tsy anao le izy fa n'Andriamanitra. Zany hoe etaetapon'Andriamanitra ao am-pony ary sitrapony tanteraka ny atonga anao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny fotoana ianao milatsaka tereny filana aka ny toeran'Andriamanitra iahy ny fiainanao. Zay profim-piahina amin'ny fiainanao zay no manambara
fa tsy tabla na maro toerana ny fiombonana sy fifandraisana misy eo aminao sy Andriamanitra. Fa ahoana no mahatonga amin'ny pasteur Rodolphe fa miteny an'izany? Tsotra le izy, tsotra le izy. Ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra no miasa, izy no miasa ato anatsika na amin'ny fikasana. Inona reo teny fikasan'Andriamanitra rehetra? Ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambony ianao fa tsy ho ambany, ho avan'Andriamanitra mihoatra ny firenena rehetra ianao, ahita ny fakasitrahan'Andriamanitra, ho tahiny amin'ny fahasalamana mikorina avy any ambony mamaim-poana, iaina amin'ny fahabetsahana amin'ny lafim-piainanao ray manontolo, iaina sy sitraka ny fifalian'Andriamanitra amin'ny antom-pisina sy fandalovanao eto ambonin'ny tany. Sandretra ny sitrapon'Andriamanitra daholo ao anaty fikasan'Andriamanitra tsara. Ary io fikasana tsara nataon'Andriamanitra io dia efa tomombana tamin'ny alalan'ny asa famonjena nataon'i Jesosy ho antsika. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza, aza vela isy olona anankiray ho reharehanareo. Mety apôstôly io, na bisôpy io, na paster io, paster amin'ny teny zany, na evangelista io. Aza vela isy olona, fa raha mbola olona no ataonareo rehare, dia tsy mbola maro toerana ho amponareo le fahatakarana ny lanja ny famonjeny Jesosy zay tsy andrimbinana na analana fa feno. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Dia ozy izy Paoly, noho nataony Jesosy dia anareo ny zavatra rehetra. Noho izany tsy zavatra tokony atahorana. Nizanizy ilaza hoe raha tsy manao an'izao ianao dia tsy ahita ny tanan'Andriamanitra. Tsisy nininona nataonao ny amin'izany, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia miankina amin'izay nataon'i Jesosy zasy ianao. Tsy marety eka. Eno ilay fahamarinana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra eto, na ny fikasana, na ny fanatanterahana, fanaovana atateraka ny sitrapony, dia tsy ilain'Andriamanitra ianao hoe ahoana ary ny atonga mba hisitraka an'izany fifalian'Andriamanitra zany. Ahoana ny ataoko, inona no ataoko, te hiezaka be ianao mba ho tonga eo amin'ilay tanjona zay kasain'Andriamanitra, amin'izay toerana tian'Andriamanitra isy ianao. Ao amin'ny communion, zavatra anankiray fotsiny ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Misy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izy ny tompo marika na amin'ny fanatanterahana na amin'ny fanaovana ny zavatra rehetra atateraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Andeha lalindalina kokoa isika. Ny Hebreo 12:20, ny 9:2 Baiboly dia milaza mazava be mihitsy le izy. Ny 9:2 ozy izy, mijery an' Jesosy tompony finoantsika. Ny finoanao io mana tompo, Jesosy no anarany, ary tsy misy afaka anatanteraka, tsy misy afaka anatanteraka an'izay finoanao zay afa-tsy ny tompony ihany. Dia ozy izy, rehefa mibanjina azy ianao dia izy ny tompony finoana sy mpanefan'le izy. Noho izany tsy mila mandalo akory ianao krizy-pinoana. Satria ny fahatsapanao fa manana ny finoany Jesosy eo anatinao ianao, dia tsy ianao niezaka anatanteraka sany antsika an'le izy, fa izy ihany ny ianao azy. Eo manaraka tsara amin'izay tsika. Ahoana ny fomba ao anatin'ny communion afahako misitraka ny finoan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra, manoloana andreo fanoherana rehetra atrehako ny fiainana, izay mampametra-panontaniana ka misy fotoana aza indraindray ohatry ny miady ampinono zany mba ahitako an'le vokatra. Ahoana ny fomba ataoko atateraka an'izay pastora? Tsara le fanontaniantsika. Rehefa mety tsara ny communion, rehefa miombona tsara amin'Andriamanitra ianao, rehefa tsara ny fifandraisana misy eo aminao sy Andriamanitra, dia misy zavatra zay renao ao am-po maro toerana. Tena enonao mihitsy ny hoe misy zavatra maro toerana ao anatinao. Fiadanana le izy, fiadanana sy fitsaharana. Ary io fiadanana sy fitsaharana io mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Inona le tiany Baiboly tenena hoe mihoatra noho ny fahalalana rehetra? Ny fahalalana sy ny siansy dia manohatra anao ary manambara fa ny zava-misy lalovanao dia zava-misy tsy azo hitovirana intsony, fa mety hitondra anao hatrany amin'ny fahafatesana. Ny zavatra mitranga nefa dia zao, ianao manam-pahatakarana ao am-ponao fa lay Andriamanitra tsy voafehan'ny siansy fa mifehy ny zavatra rehetra ny miaraka aminao ao anatinao.
izy mpamorona, izy ny tompon'izao zavatra ary rehetra zao. Ary ny boky ny mpanao salamo dia milaza fa nantovanao rehetra azy dia efa voasoratra eo amin'ny bokyny avokoa. dia noe le zavatra mitranga ozy izy Jesosy, ino zao ombanao mandrakariva. Fa maninony Jesosy no miteny manapa-kevitra ny ombanao sy anotrona mandrakariva. Fantatry Jesosy fa eo amin'le dingana maha olombelona tsy azo ioarana ny zava-misy dia ampipanika anao sy ampangovotra anao ary ampatahotra anao. Fa ozy izy Jesosy, amin'ny alalan'ny fombako anao dia izay zavatra tsy takatry ny saina lalovanao mihitsiny no hijoroko, fa ny tompony hery sy ny fahefana, le omniscient, halleluja, le omnipotent, le manana ny fahefana sy ny hery sy ny fahaiza-manao ambony indrindra ny miaraka aminao. Dia ozy izy ny problème dia zao, tsy hoe le zavatra mitranga mafy be fenao ny tsy tonga saina hoe avy amin'Andriamanitra, efa avy amin'Andriamanitra, ny fihevinao efa natao amin'ny Kristy. Jaona voalohany toko 4:7. Anaka, ianareo ane avy amin'Andriamanitra, ary lehibe zay ao anatinareo no zay fanoherina rehetra misy eo amin'ny tontolo misy ianareo. Noho izany manany ianao antoka, miverena ho isan'ny olona manam-pahatsapana, fenao tsy olona natao hitotototo sy asa saina mba hahita vokatra na hiezaky niady ampinoana mba hampitranga zavatra, fa Andriamanitra ny miasa ao anatintsika amin'ny fikasana, anaovana sy hatateraka ny sitrapony. Misy fotoana ahoana ny hatateraka izany ozy izy mpianatra tamin'i Jesosy. Dia Jesosy hoe manana finoanan'Andriamanitra ozy izy ny dikateny malagasy, fa ny dikateny fototra dia miteny manana ny finoan'Andriamanitra. Misy karazana finoana, tsy hoe ianao no mila mitombo ao amin'ilay finoana, fa le finoana ianao mila mifankahita amin'ny fisiny ao anatinao satria manatompo le izy atao hoe Jesosy Kristy. Ny fampianarana marina dia manondro ny olona hibanjina an' Jesosy amin'ny mahatompo ny finoana azy, amin'ny mahampanefa ny finoana azy. Maton'ny ray sy ny an-tanana ny fanefana an'le izy sy ny fanatanterana an'le izy. Dia fantany fa nydingam-panomezana eo amin'ilay finoana voafety ananao fahatakarana ara-panosorana misy ianao. Dia iny le voalazan'ny Romanina toko 2:12 hoe eo amin'ilay fatra aza misy miavinavikevitra fa misy fatra nomen'Andriamanitra. Dia rehefa tonga eo amin'ilay fatra ianao dia misakady amin'izay raha vao mihoatra an'ilay izy. Fa zao misy vahaolana ho anao zay mahatapidalaka lehanao mbola hain'Andriamanitra atao. Afaka mibanjina ianao mba hahafahany fanotrona niditra tsehatra ara-pombana eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanekenao isafidy ny aina sy toetra ho isan'ny mpakatoa sy manaiky an'Andriamanitra fotsiny. Tsy maharedy aka ao an'Andriamanitra. Hitanareo, tsy ianao no mitady finoana miady mba handesy, fa izy le tompon'ny finoana sy mpanefa an'izany no hiditra tsehatra anatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Rehefa tafatoetra tsara ny fitsarana, tafatoetra tsara ny fiadanana zay teraka avy amin'ilay communion na le fiombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Filipiana toko 4. Raison'ny boky ny Filipiana toko 4 ny 17. Raisitsika ny Filipiana toko 4 ny 17. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Io fiadanana io maninona? Miaro ny fonao, miaro ny hevitrao, tsy hivona amin'ny Kristy raha dika ao amin'ny Kristy. Zay no mahatonga ny fiadanana omen'Andriamanitra ao anatin'ny olona mialohan'ny fotoana iasany eo amin'ny fiainan'ny olona. Io fiadanana io tsy le fiadanana ezahanao tadiavina, fa le fiadanana omen'Andriamanitra anao ao anatinao. Ary io fiadanana io miaro ny fonao tsy hivona. Mety teny ny siansy ianao tsy afa manoatra tsony fiafarany fiainanao.
mety milaza ny zavatra rehetrarehetra hoe tsisy azo antenaina tsonny aminao. Eto aminareo ngamba nisy mona zay nanantona vita mihitsy ny ralia dia le ramatoa nitondra n'ilay zanany tsisy azo mihitsy ny zavatra teneniny motro izany fiteniny. Tonga teo nivavahana dia tsy haiko ohatrany misy taminareo teo akaikiko nivavaka ho an'le marary io fa miverina ny teny mazava be mihitsy le olona. Atsangany an-tanan'izay teo akaikin'izay teo amin'ny fiara le izy teo amin'ny fiara pasteurage mama raha nabavy koa raha tsy diso ohatrany teo niaraka tamin'le ramatoa le iza moa le misy taty mamsoa teo orina teo ry zareo fa tena miteny ohatr' zao le ozy Andriamanitra ahoana ny atao amin'ity dia ozy tamin'i Jesosy ny fiadananao Jesosy le tsy haiko mihitsy mba tsisy hanomezana voninahitra hoe misy olona ampiasainao tsy any midingan'le ositra tsony fa ilaiko ny fanotronanao reko ilay fitsarana tao am-po dia ozy rehefa avy eo miverena ho teneny hoe velona Jesosy velona Jesosy tonga dia naveriny mazava be ohatra zany averen'ireo hoe miasa Andriamanitra miasa Andriamanitra nazava ny zavatra teneniny. Zao ny zavatra tiako tsapa sy ho tafiditra ao anatin'ny fonao midepase aza ny zavatra zany tsy mahay an'izany na manasitrana tazo aza tsy haiko tsotro vavolombelona aminareo tazo inona le izy gripa kely le serserena reny tsy vita ny fametran-tanako reny fa zao zay zavatra an'Andriamanitra rehetra dia Andriamanitra ny anao azy. Zay no mahatonga antsika mamerina ny voninahitra ny amin'Andriamanitra fa tsy mahazo matikambo. Fatikambo raha ianao isy hoe tena ampiasain'Andriamanitra be dia ianao superstar manaraka satria be ositra indrindra zero. Ny antony tsy zavatra pozinao no ataon'Andriamanitra eo noho izany hotronony ianao fa tsy ianao manao zavatra tsy mahare ka ao an'Andriamanitra. Tombontsono misitraka rehefa niteny Jesosy hoe zaho ombanao dia nidika an'izay fombana midiky hiditra tsehatra izy. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza fa ho an'izay mahay manao mihoatra noho izay atsika angatahana na heverina no miery izay miasa ato anatsika fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana atateraka ny sitrapony tsy voatery ho takatry ny sainareo. Ny fanekenao hiainao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ampijoro an'Andriamanitra anao ny sitrapony tsy vitanao. Mampahazo aina ny fiadanan'Andriamanitra hiasa ao anatinao ny fanekenao hijoro amin'ny fiainam-pahamasinany. Baiboly dia milaza fa nanangana an' Jesosy tamin'ny maty tsy hoe herim-pahagaga mpamoronana fa ny hery ny fahamasinany. Noho izany Andriamanitra afaka manivaka mihoatra noho ny fahatakarany sainao amin'ny fanekenao hiaina ny sitrapom-pahamasinany amaro-toerana ny fiadanany ao anatinao atonga azy anivaka mihoatra noho ny fahalalana rehetra amin'ny vokatra tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Androany arivo hiasa ao amin'ny fiainanao Andriamanitra, androany maraina hiasa ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha ianao izay olon'izay dia tiako ianao hitia-tanana mafy be ao an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Halleloja. Noho ny antsika isaina Andriamanitra ny teny Moïse jeûne 40 jours et nuit tsisy rano tsisy sakafo. Ny siansa milaza fa herinandro vitsivitsy ihany roa na telo ny olona raha tena tsy mihinana mihitsy dia maty sady tsy misotro tsy misotro no izy aloha sady tsy misotro no tsy mifoka sady tsy misotro rano izy aloha tsy nako maty aloha zay izy sady tsy nisotro rano tsy nina vetikanina 70 andro sy 70 alina tsy indray mandeha any fa indroa verimberina le izy fa rehefa Andriamanitra no niteny dia voatahiry Moïse. Hitanareo amin'izay inona ny lesona azontsika raisina? Ny teny zay ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga anao hisitraka ny herin'ny teny hitahiry ianao mandra-pahatanteraka izay zavatra ilainy. Misy fitehirizana ao ambadiky ny teny,
fitahirizana mihoatry ny fefisiery zay nananao voafetra amin'ny maha-olombelona anao tsika ne voafetra fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra mandehana fa io raha ombanao mandrakariva mara-patonga ny fataperana zao tontolo zao. Andriamanitra tena fatany hoe ito adama tozy ito amin'ny adama ianao meo anarana dolo reo biby ireo fa mahavariana Andriamanitra tsy miteny hoe mamorona biby avy amin'ny vovoka satria fantatry Andriamanitra hoe tsy hananany adama miasa famoronana fa ny anan'ny adama manome anarana. Noho izany adama tsy afaka hitetateta hoe za amorona fa raha vao hiezaky ny amorona izy dia tsy vita n'le izy fa rehefa mananky izy anome anarana indrotsy mivena tamin'izany adama miteny hoe goavy dia tsisy hoe goavy tsy na hafa misy ny anarany zany hoe tsy misakady ny sainy fa misy anarana omeny tsy miverina indroa satria Andriamanitra no miteny hoe meo anarana ireo. Noho izany Andriamanitra rehefa mampanaonao zavatra anankiray dia miantoka izy mandra-pahatateraka izy satria Andriamanitra no miasa. Halleluja. Na mifikasana na fanaovana hatateraka ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra zany tsy aniraka anao nao zavatra zany nefa tsy vitanao fa amin'izao Andriamanitra maniraka anao satria fantany fa vitanao ny zavatra rehetra fa ka hita amin'ny fanamasina tsara fotsiny mampitoetra fiadanana mihoatra noho ny fahalalana tsara rehetra ao anatin'ny fo mijoro manaiky sy mankataon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra atao mandesy mijoro amin'izay zavatra mpanaovin'Andriamanitra dia hotronona amin'ny fomba tsy takatry ny saina satria le fombana tsy hoe rehefa amin'ny alina ihany na maraina na amin'ny atoandro fa mandrakariva. Izy manatateraka ny zavatra rehetra verena izy manatateraka ny zavatra rehetra na ny fanasitranana na ny fikarakarana ny fiainako mety misy zavatra lalovako ohatra mampametra-panontaniana zany fa za tsy atahotra satria fantatro fa ato anatiko ny herin'Andriamanitra ato anatiko ny fanan'Andriamanitra tsy ho faty zany fa ho velona anambara ny asan'Andriamanitra satria velona mimpanavitra ary tsy mety resy mihitsy izy tsy mety reraka koa tsy matory zany izy na rendrena fa eo foana izy raha ianao zay olon'izay mitiafa mafy be eo an'Andriamanitra. Noho zany za te-hampahery anao mety anakivy anao ny olona manodidina anao miatrika ny zavatra atrehanao fa salotana le izy aza mampitahakory ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao amin'izay zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny hafa. Za te-hampahery anao atelaza aminao fa miaraka amin'i Jesosy sy ny fanamasina mety io tanteraka foana ny antson'Andriamanitra anao ary tsy maintsy mandresy miaraka amin'i Jesosy zasy anao ary eo anatin'io ady io ho fantatrao fa lehibe Jehovah. Raha mafy le izy dia tsisy mafy no Andriamanitra zany. Raha lehibe le izy ny lehibe no Andriamanitra. Rozy ianao mahery vaika le izy tsisy mahery no Andriamanitra zany. Ataovy amainina moa io ary raha mino ianao fa mahery Andriamanitra no zavatra lalovanao io tsy mananantony ianao akoatry ny miankina aminy. Rehefa hitanao fa mihoatra ny zava-misy aza mipaniky tonga dia raiso ny contrôle ao amin'ny tontolo ara-panahy iverenanao ara-piombonana amin'Andriamanitra. Zay ny anton'le communion. Rehefa maro toerana ny communion ny fitsarana avy any ivelany ny fiampangana avy ao anaty amina fio maro samihafa tsy voatery hifanaraka amin'ny zavatra tena marina sy ny realite ao anatinao tsy anjaranao migere an'izany avy aloha sy vitsory ihany fotsiny le izy ny tenin'ny dokotera ao anatin'izany ny teny manodidina ao anatin'izany ny mpanisira ny mpanondra menaka mpamafa ranomaso nefa tsikera zany rehetrarehetra zany tsy anjaranao zany zao fotsiny ny tsary indrindra eo amin'ny fiainanao dia mifehezo le fahatsarana efa nataon'Andriamanitra iorenanao ao anaty fehezo le izy hoe za tsy natahoraraka za manana an' Jesosy ato anatiko ary mifananako an' Jesosy miavana amin'ny tsara fotsiny tsy tafatoetra mihitsy mantsy ho fiadanan'Andriamanitra io raha tsy tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao satria ny ota miteraka dota ny fahotana manao bradeso foana amin'ny fanahiana sy tahotra vitsory aloha ny fahotana mba hatonga ny fanahiana sy tahotra ho soloana fitsarana sy fahatokiana
satria ny sitrapon'Andriamanitra manamiantoka anao fa raha miray amin'ny tompo ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniny angatao zay tianao na inona fa na tsy misy aza amironany tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Manana ny rehetra ianao ao anaty manana an' Jesosy. Tsy mila ampiana, tsy mila nalàna, tsy misy fampitahorana, tsy menasy zany ka tonga anao hanao engagement amina zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra. Aoka ny fitiavany hitoetra betsaka ao anatinao. Io tsy mampaninona fa raha vao fanahina ny motivenao hanao zavatra dia efa tsy ao Andriamanitra. Fa rehefa finoana ny mampijoro anao hanao zavatra dia efa feno Andriamanitra. Feno fa tsy hoe eo fotsiny. Noho izany oka ianao tsy avy any mora foana fa mba hanova ny fihevinao mba ho tonga avy any mora feno. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Averena feno Andriamanitra, feno fahasoavana, feno fahamasinana, tia fahamarinana, feno fiadanana. Amen. Ianao ne zany tenentsika zany. Amaly ianao amin'ny anjara voatendry mantsy Andriamanitra. Mino ianao fa Andriamanitra efa nanomana ny rehetra ho anao mialohan'ny nisehonao teto ambonin'ny tany. Amen. Notendreny ianao a natsony mialoha ianao a ho fanehonan' Jesosy zanany satria ny tanjom-piantsoana tsy hoe antsony ianao hitory-teny etsy Analakely, tsy zay no niantsonanao. Tsy zay aloha niantsonanao voalohany. Fandresen-dahatra ao anatinao izaharan'le antom-piantsoana no mahatonga anao mijoro etsy Analakely. Tsy natsontsika hijoro voavolombelona foana hoe andeha hanao croisade ery anana dia mamaika ty hoe andao andeha andao orzalahy andao mba hiaraka mihina. Tsara le izy, tsara le izy, fa misy fotoana anao sain'Andriamanitra mipetraka mihitsy aloha mijery tsara hoe inona moa ny antom-piantsoana anahako. Za Romagne Romanina toko fahavalo andimy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andiny faha-telopolo. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra. Dia zay vao antso araka ny fikasany raha teo andiny faha-sivy amby roapolo satria zay fantany raha teo efa fantany ianao zany no nitendreny. Fantany ianao aloha vao nitendreny. Dia inona le nanendreny ianao? Hitovy endrika amin'ny zanany. Nitendreny ianao hitovy amin'ny Jesosy aloha mba ho lamatoa amin'ny raha lahy maro izy. Eo amin'izay vao vita amin'izay ny fanendrena hitovy amin'ny Jesosy vao nantsony ianao. Ary izay nantsony amin'izay namarinina. Ary izay namarinina nomeny voninahitra. Mazava be zany. Misy zavatra tsy azo dinganina. Manana ianao etaeta ny hitovy amin'ny Jesosy. Ohatry ny ahoana ny fankatoavan'i Jesosy ny ray. Ohatry ny ahoana ny fitiavan'i Jesosy ny rainy. Ary ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona fa tsy hitany ataon'ny rainy. Zay tsy hitanao nataon'Andriamanitra, zay zavatra tsy hitanao nataon'Andriamanitra dia tsy tokony ataonao zany. Satria amaritra ny finoanao an'Andriamanitra le izy. Jesosy nilaza zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Le asa eritreretinao le ametra tana satria nampahirirany zany dia za koa zany ampahirirana tsy zay aloha. Fa le asa mpitiavana, le asa ao anaty fanetretena, le endriky ny fandeferina zay nijoroan'i Jesosy nanehono maizy azy ka raha tonga ny rainy tsy nandao azy. Fa maninona ny rainy tsy nandao azy? Ny sekren'i Jesosy nasehony. Inona ny sekren'i Jesosy? Jauna toko fahavalo izay ny andiny faha-sivy amby roapolo. Ary zay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva izy. Eto amiko mandrakariva. Hitanareo tsy nandao ahy mihitsy ny ray satria zay naniraka dia eto amiko tsy mandao ahy horery zany mihitsy izy. Za manao zay sitra mandrakariva mitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Ny assistance divine na ny fanotronan'Andriamanitra dia mahazo aina ao fiainan'ny olona manao sitrapon'Andriamanitra. Fantarinao inona ilay sitrapon'Andriamanitra? Sitrapon'Andriamanitra tsy hoe hositrantsika daholo Madagasikara. Tsy zay. Hitomanitsika daholo ny oro rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra ny hanafanao ny zanany. Tsara ny malalany.
misy modely le oloantsika Jesosy no anarany. Ozy izy Paul manahafa tahaky ny anahafako ny tompony dikany zay raha vao tsy manahaka ny tompo aza manahaka ny dikany. Misy zavatra tsy azonareo tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zany hoe ny fototra sy tanjona ho banjinina tsy maintsy jerena dia Jesosy. Raha mandresy teo amin'ny toeranao Jesosy 4 arivo taona lasa, androany koa ianao tokony ho mpandresy indray anehoana ny fandreseny. Enoy Andriamanitra tsy mamelanao andalo fanefena mba hahatonga anao tena hoe ho raraka zany. Fa ny tanjonao ambadiky ny fanefen'Andriamanitra dia ny hahatonga anao ho feno voninahitra. Zany hoe ho amin'ny tanjo pisinao anehoana ny fandreseny eto ambony tany. Ianao raha tianao fantatra tsy natao raraka ao anatin'io ady io zany. Andao ny antsika araka nompo tsara e. Fa tsy maintsy hifaran'ny vavolombelona io storianao io. Ary amin'ny fotoana ijoroanao vavolombelona dia ho tonga saina ianao hoe Andriamanitra fa taizary zany zavatra zany ny tsy hitako hatramin'izay. Tokony tamin'izao le izy noseho. Ozy izy Andriamanitra non. Misy zavatra mbola tiako ampitaina anefenanao mialoha amin'ny fotoana tongavanao io. Tsika tsy mahay maiky eto amin'izao tontolo izao zany, tsy mamaiky antsika zany. Rehefa ao anatin'ny fonao fotony tsy maiky ny anakarena, tsy maiky ny ho tonga lavitra, afaka maneho ny fanirianao tsotra ianao hoe ty ny zavatra tiako. Ary na tsy tenenina raha zany hitan'Andriamanitra fa zao midira fotsiny ho isan'ny olona pakato sy manaiky an'Andriamanitra. Fa ny zavatra hitranga tsy natao raraka ao anaty ady zany ianao. Vitanao io ady io fa aza matahotra rehefa miaraka amin'i Jesosy. Dia tsarovy fa mety ny zavatra rehetra satria ny rezultat farany victoire ho anao ihany. Ahoana miseho an'le izy? Ozy izy ny apôstôly Paoly tamin'ny alalan'ny fanamasina. Raha ny amin'ny fakapanasiny fizan-toetra ozy izy dia zao tsy avelan'Andriamanitra zany iseho fiainanao raha tsy zakanao le izy. Zany hoe alohan'ny isehony tototo avy any le olana lanjain'Andriamanitra aloha ny lanjanao sy le izy dia izy ay afaka mandroso. Dia Andriamanitra miteny afaka mandroso vitanao. Le manjoanao io zany tsy mafy be fa mahatonga an'io mafy be satria tsy mifantoka amin'Andriamanitra ianao. Fa raha vao mifantoka amin'Andriamanitra io ady ve fa resy meloha fotoana eo aminao satria Andriamanitra aloha no mifandona tamin'ny voalohany vao alefan'Andriamanitra eo aminao izy. Zany hoe ady ve efa kopaka vao miditra eo aminao. Misy zavatra tsy azonao le zavatra tiako tenena. Halleluja. No zany aza vela izy tontolo akasika ny fonao. Mafy be ny manjoanay. Tsisy ohatry ny manjoanay mihitsy. Aza manjoanareo ihany koa manjoanay. Mianao tsara ve nareo? Samy manana izay manjoa azy daholo ny olona rehetra. Fa zao ny zavatra mahafinaritra. Ninona manjoanao na manjoa ny hafa dia tsy natao andresy anao io fa mialohan'ny fotoana isehony. Fa ozy izy Andriamanitra hoe lanjaiko aloha io dia rehefa vita ny fandanjana ka hitako hoe resy ny zanako voalefako mandeha. Zany hoe koa efa nijeren'Andriamanitra hoe tsy hakopaka anao zany. Tsy haiko hoe inona mbola mahatonga anao tsy miadanao anatin'izany. Ten'Andriamanitra zany fonga dia efa mameno sopapa rehetrarehetra mihitsy hoe tsy mahakay zany io tsy mahakay izy io. Jareo masina akaikinao io manjoanao io tsy mahakay zany io. Zao le izy nohatrany hoe mafy be hoe fa raha pitsy io imezanao mijoro tsara fotsiny ianao fa raha nijoro vavolombelona daholo reny olona reny Jesosy nanao an'ireny. Jesosy koa ne miaraka aminao zay nataony teo amin'ny hafa afaka veriny eo amin'ny fiainanao ary mbola eo tsara no tanterahany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy misy fakapanah izy mahazo anareo afa tsy zakan'olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra fa tsy hamelanareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia efa nasiany lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo an'izany. Korintiana 2:17. Hitanao amin'izay le izy. Tsy haiko inona mahatonga antsika miteny hoe tsy vita le ady, vita io ady io. Ary Andriamanitra koa manana n'ity fomba fijery anankiray ity. Tsy hoe ianao no sainy miatrikatrika azy rery ao fa izy mihitsy ny momba anao. Ary mahafinaritra an' Jesosy fony mbola tsy nitorotorona tao kiboneny ianao nefa fantany. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe ary efa fantany raha teo. Zay ilay voalaza tao Romana 9:9 teo. Efa fantany vao nalefany. Andriamanitra koa manana an'izao prinsipy zao.
raha vao manomboka projet miaraka aminao izy dia manohy miaraka aminao ary mamarana tsara miaraka aminao. Izy zany tsy manary an-dalana zany mihitsy. Filipianina toko voalohany ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara teo anatinareo no natateraka izany mandra-piaviny ny andron'i Jesosy Kristy. Baiboly miteny an'io. Paoly koa mbola nampahery ny Filipianina ihany. Ary mifampahery zany Paoly dia tena miteny mihitsiny le Andriamanitra fantatry namonjy asa nanova izy izy. Alleluia. Atao izay efa nianianareo sy efa niraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko ary aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Andriamanitra atateraka izay tokony ho anareo araka ny areny fahasoavany ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka na ny fahafahana na ny fahamatsiana atateraka ny sitrapony izy no nefa n'le izy araka ny teniny. Esory tahotra io fa mahatonga ny tahotra io mbola mipetraka eo voapetraka tafahazona teo amin'ny nofo ny fifantohanao dia lasa hoentin'ny nofo mitsingevaeva ny finoanao. Tsy tafatoetra ny fifantohanao amin'ilay antoka ny men'Andriamanitra fa miaraka aminao izy dia lasa mikorotana ny ao anatinao satria misy fotoana very diso repère ianao. Ahoana moa zany aiza amin'izao moa zany Andriamanitra dia lasa manahy ianao te handray ny toeran'Andriamanitra. Manomboka androany soloy fitsarana aingana io. Mifikiry ianao amin'Andriamanitra, mifikiry ianao amin'ny tenin'Andriamanitra zato isan-jato. Tsy misy kisendrasendra amin'Andriamanitra fa efa vita mielony zavatra rehetra momba anao. Rehefa niteny izy dia hoe fainy. Ary tiako ho fantatsika fa Andriamanitra hatramin'ny voalohany ianao tsy misy ahoana zany ataon'Andriamanitra amin'ny aizina io nganao teo. Izy fotsiny nahita hoe misy mazava ao anaty aizina tena tsony misy mazava dia mivoaka tao ilay mazava. Izy tamin'ny zanak'Israely angamo Mosesy nahafantatra koa hoe misy tanomaina eo ambany rano e. Fa rehefa teo Andriamanitra navoaka ny tany izy mahita lalana. Izy miteny raha voazany mitondra baolina lalako anie tsy lalanao e. Apirimo aloha ny fisainanao mitady lalana fa za afaka maneho lalana tsy hitanao. Eo amin'ilay dingana mampitanondrika anao mitrakasy mitsiki fa misy lalana tsy fantatrao kanefa azo andehananao ao anaty rano. Tonga indray tafiotra izy mahita lalana ao anaty tafiotra eny ambony rano indray. Amin'Andriamanitra tsy problème mihitsy na tanomaina andehanana eny ambony rano. Ka misy zavatra hitan'Andriamanitra tsy hitanao. Aza feran'Andriamanitra tsy maintsy eo amin'ilay lalana tianao. Fa ny problème ianao tsy manaiky directive satria ianao mbola mitoetra ho directeur. Ny fandarana dia fampianarana anao hiaina ny fomba an'Andriamanitra. Tsika anie miaina an'izao fanompony izao e. Misy fotoana ianao nataon'Andriamanitra hitarika. Misy fotoana ianao miaino ny fitarihan'ny hafa. Io paster Jova Volombelona. Referan'Andriamanitra zany amina ministera hafa any ivelany dia tsisy mihitsy ny hoe mampitarika ny tena. Satria any ianao dia miaino an'izay direktiva rehetra petraka Andriamanitra ao anatin'izay mpanompo ampiasain'Andriamanitra ny amin'izay toerana nandran'Andriamanitra anao. Fo zay amin'ny efatra, tonga zay amin'ny telo, fo amin'ny efatra maraina, lasa indray mandeha manao asana. Tsy mijanona, non stop. Tsy mahazo mitaraina hoe okaloka fizana aloha manaraka ka atao miasa fanompona tsisy lehibe zany vao misy avona avopo anatinao hoe zany ndray tsy manaiky bakio niana tsy manaiky bakio. Dia zao azagaga rehefa tsy folaka ao anaty fandefena sy fanetretena ny toe-po raha hiafina foana tsy ho ampiasain'Andriamanitra misy dingana zay dia tena eo ianao misitaga nafaly amin'izany anao tsy faly koa tsy maninona zany marina. Za pasteur Rodolphe zay eritreretinareo hoe napetraka Andriamanitra ao anatin'ny hiraka hoe number 1 amin'ny fomba fijerinareo number 2 après an Jesosy ohatra eo anivon'ny fanompony hvkl rehefa mandeha dia tady teo tonga dia fantatra anao hoe tsy anao ny directeur eto. Na ny feon'Andriamanitra ao anatinao no tsy maintsy ho arahana ao anatin'ilay taridalana. Fa ao anatin'ny mission ianao milatsaka ianao mamboatra fo ao anatin'izany misy fanamboarana be dia be ataon'ny pasteur zao ny fotoana saky niakatra io saky niakatra. Fa zao voafeto aloha ny zavatra rehetra ekeo ihany aloha Jesosy ary nanaiky teo anatrihan'ny jauna misy zavatra tsy azo. Ny fanekena hitoetra ao ambany fitariana tsy midika fahambaniana.
fa misy fahamarina tian'Andriamanitra ho ampidirana ametrahana fenao olona manana tanjona mihoatra noho zay ny famboniana tsy anao mibaikobaiko sy anao te hibaiko avereny fanetre avereny mafimafy hoe maninona hoe tsy azo ekena ny lanja ny fanetretenan'ny olona tsy manam-pandeferana ale fandeferana etrenantsika hoe enao ndray mbola mametraka eny eto ale tokony andefitra fanamasiny amin'ny fotoana rehetra raha mbola précalculenao daholo ny zavatra rehetra vitakajo meloa sarotra ho anao no tariva fanamasina ny fotoana ohatry ny entanao zany hoe ary indray tsika ahoana tsara ty Andriamanitra ho ahoana indray fipetraka izy ty any ambodi-bonary zay mivavaka ho ana marary vita le vavaka fa zany ny tena teo mitandilitra ny mirakla raikitra be tena miraikitra mihitsy izy vao mitranga voalasa manomboka miantso ny ambodi-bonary le olo loatra zao sitrana le olo loatra zao afaka le amboarin'Andriamanitra ianao tsy zatra eo no eo koa tsy voatery ho kafe tsotra daholo nefa ndraindray misy kafe ole halleloja ka ny fisehoan'Andriamanitra sy ny tanan'Andriamanitra tena ilana za tena miaiky mihitsy anita pasteur Junias mandeha ny ambanivohitra izy mitety tanàna tena amin'ny fony manontolo tonga tany asaikitomany mihitsy mahita hoe ndry otrôvy zany zao ny zavatra ataonao aty rahalahy amen daholo tety tanàna mafy be ho an'ny tompo ny amin'ny fanoloana tena amin'ny pasteur Junias any ambodi-bonary tsy hitanareo ny zavatra mitrangany mandeha izy makary mandeha izy makatsy tondra le bafy liny alleloja za zao mietreritra mihitsy hoe tena tsy maninona rahalahy fa tena hojerentsika fanaovana sakrifisy ny bisikileta ho anao aloha amen mba ahafahana mandeha amin'ny lalana adiny roa isan'andro mandeha tsy mandeha ry mandeha makatsy fa tena mitsotra aminareo tsy mora ny fanompoana fa rehefa fono mitondra anao dia ohatra za raha vao mijanona dia reraka anie ny anazy zany ny vakansa mandeha tsy marety eka ho an'Andriamanitra misy zavatra ianarako amin'ny pasteur Junias misy zavatra ianarako aminy de Jesosy samy fo zany dia mitomany ianao dia misy zavatra ampitaindriamanitra fa tsy ianao aty amiko foaninareo mianatra inona ny ianarako aminao eo inona meo le izy ary sika ve terotserona fakisitinana tsy fahazakana fantsina zany ny ianarako any sofa nisy an' Jesosy ho tafina amin'ny fandretretena amin'ny fitiavana amin'ny famondrapona amin'ny famelan-keloko amin'ny fiheverana ny hafa amin'ny fandoliana ho an'ny hafa fanetretenany ny fitiavany tsy misy tahaka ny Jeso tsy misy tahaka azy tsy misy tahaka ny Jeso tsy misy tahaka azy tsisy mihitsy ny tahaka azy mandrakizay amen ahoana ary pastera ahoana moa fisehon'le fombana io mihitsy any tsy azoko hoe momba anah Andriamanitra dia ahoana fatarako hoe momba anah izy ahoana tsotra nisy olona anankiray tataloha sitraka n'le fombany misy zavatra ny zavatra misy dia tsy manome mihitsy ny endrika ilay fombana hoe momba anah avy Andriamanitra dia ohatran'izao no manjo Gideona no anarany ao amin'ny mpisara toko faina andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faina ambin'ny folo ihany no vakitsika ary ilay anjely Jehovah nyseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery lehilahy mahery andiny fahatelo ambin'ny folo fa ho Gideona taminy indrisy tompoko raha momba anahy Jehovah nahoana no izoiny zao zavatra zao zahay ary aiza ny fahagagana rehetra nataony rehefa volombelobe dehibe tany be tafo sy nylazay ny razanay taminay hoe tsy mitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta va Jehovah fa ankehitriny rangara zao zava-misy zao efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay ho tany amin'ny fahavalo Midianita dia ny 770 todika anjery Jehovah anjely no miteny fa nitodika Jehovah misy dikany mandehana amin'izao herinao zao
vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midian. Tsy efa naniraka anao va? 5:10. Dia hoy izy taminy, indrisy tompo ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eny mpianakavy malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary zany kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Dia ho Jehova zay fahakelezanao zay indrindra, zay fanekenao sy tsy fatokitenanao zay indrindra no ilaiko, mba hampisongadina ny fombako anao fa tsy avy aminao zay zavatra hitrangy eo, satria firenena no hovaiko amin'ny alalanao. Alleluia! Dia hozy izy Jehova, ombanao tokoa ohatra kamely ny Midiana toy ny famely, olona iray monjy ianao. Gideona feno tahotra, fa Andriamanitra efa nahita melo io fa lehilahy mahery izy. Ohatr'izay koa le teny androany, ianao feno tahotra fa Jesosy efa niteny eto androany fa ianao vehivavy mahery, ianao lehilahy mahery. Amen. Halleluja. Hitan'Andriamanitra izy fa mpiady hamonjy firenena. Zany mahatonga tsy miresaka tahaka ny Gideona. Andriamanitra tsy miresaka tahaka ny Gideona. Zany mahatonga amin'ny tenin'olona rehefa avy menotory tena aza miresaka amin'ny olona fa tsotra firesaka ny reny firesaka Andriamanitra. Tsy miresaka ohatran'ny Gideona Andriamanitra. Fa arak'izay fahamarinana hitany ara-panahy momba ny Gideona no iresahany aminy. Ianao indraindray tsy mahita fa tsy nihita masonao fa Andriamanitra efa mahalala ny ara-panahy momba anao. Ianao mieritreritra hitanondrika fa reraka be fa Andriamanitra mahita anao mahery be mihitsy. Ka zay mbola tsy hitany masonao zay eritreretana fa tsy marina aminao. Andriamanitra efa nametraka zavatra tsara lavitra tao amin'ny Gideona. Tsy voatery ho fantany fa zao mila miaona amin'Andriamanitra mitranom-pokony olona fotsiny Gideona androany, mba hanehoana aminy ny teny fahamarinana, ampitsoro an Gideona tsy ho toy ny teo aloha itsony. Andriamanitra efa nanomana anao mialoha ohatra ny Gideona, ahafahanao miatrika amin'ny fiainanao amin'ny anjara voatendry. Io fampahorina lalovanao io fanazarana anao io fa tsy fanaperana akory. Ny zavatra rehetra mitranga mety efa nafenina mihitsy Gideona, ianao koa efa mety manomboka efa kivy mihitsy. Efa tsy natony automobile tsony natao mboandrosoko hatrany Atsirabe. Fa mbola ilainy ianao ry Gideona satria misy tafika be dia be tian'Andriamanitra hovaina amin'ny alalan'ny fampaherezana anao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanomana anao mialoha amin'ny fahombiazana. Hafa ny taloha fa manomboka izao manana fanantenana fa efa hafa mihitsy ny zavatra mitranga. Ianao ve nieritreritra iza ny olona efa nampiasa crabotage? Ya, any amin'ny lalana inona ny ilana ny crabo? Lalan-dratsy. Any Ambodibonary moa zay napiditra matetika. Fa maniry ianao mba ho tonga any ray andro any. Dia hitanao zany hoe ilaina ny crabo. Fa talohan'ny ampiasan'ilay olona crabo dia efa vita testa mangingina tany amin'ny orinasa fanamboarana azy ny crabo. Nentina atao anaty fotaka mandreva aloha natao ese. Mbola misy tsy ampiravana indray dia amboarina indray. Rehefa vita tsara ilay izy voazo atolotra eny am-mpivarotra dia ianao lasa mitaingina fotsiny, tsisy lina fantatra hoe ahoana ny fonctionnement an'ilay crabo ao anatiny ao, fa ianao mamelona fotsiny tonga dia ampidiry ny crabo satria manaraka boky fotsiny. Asinareo fetrak'ilay izy. Ohatr'izay koa ianao production tao amin'Andriamanitra ianao, vita test ianao vao tonga teto an-tany. Efa niaina tamin'Andriamanitra mialoha ianao, matoky ianao izy fa produit avy aminy ianao. Ka ninona zavatra mitranga eto ambonin'ny tany toujours mety foana ianao. Afaka ianteheran'ny hafa amin'ny finoanao satria ahitanan'Andriamanitra tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Raha asan'ny tanan'olombelona mety mamotsitra aza nananao antoka. Ny asan'ny tanan'Andriamanitra mahery, ianao zany tiako tenenina zany. Mijoroa fa misy zavatra tsy voatery hitanao androany fa andramikely ty teny ty. Mijoroa amin'izay, manana fijarana, tsy farana amin'izao faratsy izao kory ny fiainanao mandrakizay. Tsy problème mampitanondrika io na tapidalaka alehanao ka tonga anao tsy androso. Manana antoka fa velona mpanavitra anao, tsy horaraka mandrakizay ianao, manana ny hery sy ny fatokiny ianao, tafavoaka ianao. Halleluja, halleluja. Tany amin'ny mangingina tany tsisy hitanao nanaovana an'ilay crabo. Tany amin'ny mangingina mbola tsy fantatrao koa, tsy fantatrao nanamboaran'Andriamanitra anao. Misy potentiel tena ngeza be, tena ilain'izao tontolo izao ao anatinao. Ary izay mampiavaka anao zay raha vao miseho, tsy possible ny tsy ho tadiavin'ny olona ianao satria zavatra ilain'ny olona ilay izy.
mbola tsy miresaka amin'ny ara-panahy amin'ny zavatra vitan'Andriamanitra fa le mampiavaka fotsiny fa zao mandana mandoalika miavana amin'Andriamanitra tsara miresaha amin'ny tompotompo mila anao amin'ny fiainako. Amen. Satria anatin'ny fombana dia zao vokatry ny fiombonana dia natao hiaina fahatsarana amin'ny fiainako. Amen. Halleluja. Misy mpanjaka ny manatrika eto. Tsy voatery hitany masonao izy fa manao ny asany izy. Amen. Jesosy no anarany. Iza hoe no anarany? Iza no anarany? Halleluja. Halleluja. Manana fahavononana androany io mbona sira ila tabatra aminy. Halleluja. Raha momba ianao izany atohitray anilakianao tsy atahotra na tsisy alala Jesosy de tia vovonjy ao mainy ao sitranao. Ataontsika fotsika manontolo raha momba ianao. Raha momba ianao izano atohitray raha nilakianao tsy atahotrao na tsisy alalay Jesosy de tiay vovonjy ao maminy ao sitranao. Momba ianao izano atohitray anilakianao tsy atahotrao na tsisy alalay Jesosy de tiay vovonjy ao maminy ao sitranao. Sangatsika mitoerana misy atsika. Raha momba ianao izano atohitray raha nilakianao tsy atahotrao na tsisy alalay Jesosy de tiay vovonjy ao maminy ao sitranao. Raha momba ianao izano atohitray raha nilakianao tsy atahotrao na tsisy alalay Jesosy de tiay vovonjy ao maminy ao sitranao. Vovonjy ao maminy ao sitranao. Vovonjy ao maminy ao sitranao. Ozy izy ny baiboly indro ahombanao eo aminao isan'andro, indro miaraka aminao, miombona aminao ao anatinao isan'andro.
dia hozy jesosy dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao horaisiny satria tsy hitany na fantany. Misy zavatra tsy hitan'izao tontolo izao, misy zavatra tsy fantany, fa hozy jesosy aminao fiainareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo izy. Tia zanakon'Andriamanitra izay manala ny fahotany izao tontolo izao. Iny rehefa tonga mofo eny an-tananao izy, na dia tonga nofo melohan'ny fotoana natongavany ho mofo azy. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy teny vakiny dia hoy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo, izao natao ho fahatsiarovana misora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka manambara n'ilay fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo sy ny be sy ny maro mba ho famelana ny fahotany. Ka naovinanao vinareo mihinana mofo sy misotro amikapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Fatary fa iny Jesosy Kristy izay nimbona teo amin'ny hazo fijaliana hitantsika maso niakatra ny an-danitra iny hozy izy ny baiboly dia mbola hiverina indrainy amin'ny raha ao an-lanitra ary ny fiverenany dia pakatra ny fiangonana ao aminy. Izay fiangonana pakarina rehetra misaotra azy ny amin'ny fitiavany, misaora azy ny amin'ny fanekena vaovao. Misaotra tompo. Halleluja. Misaotra tompo. Misaotra tompony amin'ny fiombonana androany. Mazava aminay ny zavatra rehetra. Aoka ny fiadananao mihoatra no ny fahalalana rehetra anapaka ao anatinay. Ary ny fahasoavanao anjaka eo amin'ny fiainanay. Aoka ny voninahitranao hiasa ary ny fahalebiazan'ny herinao ato-sampahitanana amin'ny fombananay mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandaotsika ity-tanana mafy be ho an'ny tompo a. Andray manokantsika ny amin'ny filazana no fanatitra ho an'Andriamanitra ary eo n'izay dia mbola hivavaka isika. Manasanao azo toerana tompoko. Tonga amin'ny fotoana izay anatazana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena. Ary raha misy fandraisanao anjara amin'ny construction centre hvkl dia ataovy anaty valopy dia asivo anarana dia asivo maribola raha mety aminao. Alleluia. Mino fa nitahian'Andriamanitra ianao tao anatin'ny teny ary tena fotoana miavaka. Isaky ny fotoana moa dia tena miavaka foana, fa isaky ny arakaraka ny andrositsika dia miavaka hatrany fisehoan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Mino fa ho tonga vavolombelona azo tsapahitanana iny teny iny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Amen. Aza tonoana ny fotoanantsika amin'ny latsinainy talata alarobia latsinainy talata alarobia maraina amin'ny fito ka hatramin'ny valora sasany amin'ny shoprite Analakely deuxième étage ampitan'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo. Latsinainy sekoly fanasitranana, talata sekoly famana olana ary larobia sekoly fitahim-panasy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Asaina tranontsika iombona amin'izany fampianarana ahafantarantsika manorina antsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany mba ahafahantsika misitraka ny vavolombelona izay niainan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Mino ako fa nanosikanao iombona bebe kokoa amin'i Jesosy le tenin'Andriamanitra teo tena hoe nitovy amin'i Jesosy. Amen. Nitovy amin'i Jesosy anao ny sitrapon'Andriamanitra ary anome maximum rehetra amin'izay azonao atao amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Somary mbola variantsika. Ao tsy maninona fa anaty fotoana amin'ny filazana mety hoe mahavarina ihany angamana izany. Ya, tahin' Jesosy daholo tsika aza tonoana ny mitondra-bavaka. Latsinainy talata larobia sekoly azoma eto amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny amfiry amin'ny efatrora ariva eto fotoana zoma fanotronana sabotsy maraina eto ihany amin'ny herin'ny androany amin'ny fitora maraina. Halleluia. Ho antsika zay manaraka an'ity fandarana ity maro ny manontany any amin'ny hvkl-mission event hoe any France, any amin'ny Île-de-France aiza ny adresy dia angatahany ianao anoratra ao amin'ny page dia na manoratra direct any amin'ny pasteur Rija na pasteur Tommy na pasteur Andry Gosina
manorotra MP dia hovalian'zareo asivy numéro téléphone ao anatin'le MP anao amin'ny hvkl-mission events dia alefany amin'zareo dia antsony ianao mba hahafahan'zareo tonga dia mifampiresaka amintsika mivantana. Alleluia, alleluia. Azadino mitondra-mbavaka reo namantsika rehetrarehetra betsaka amin'ny fizona vavolombelona aentanina tranytsika azamenatra fa anomezana voninahitra an' Jesosy io ady lalovanao io hoy izy nympanokon'Andriamanitra teo hoe voninahitry Jesosy ny ao ambadika io. Amen. Mety mandalo an'lizy ianao mba hahafahanao mampahery ny hafa rehefa tafavoaka eo ianao. Amen. Efa misy fandresena vonina izay manokana dia mijoro vavolombelona ny amin'ny fisiany Jesosy eto amin'ny fiainanay. Tena hoe tsisy herinay na tanjakay fa tena hoe Jesosy hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany hatramin'ny zavatra farany majinika indrindra tena eo reto Jesosy tsy ny volanao matafavoaka anao fa Jesosy matafavoaka anao, tsy ny diplômanao matafavoaka anao fa Jesosy vitan' Jesosy mampipetraka an'ireny rehetrarehetra ireny raha vao mifantoka any amin'ireny ianao fa dian'izao andao ametraka an' Jesosy ho lohany foana. Tena vavolombelona izany, tsisy hoe herinay na tanjakay fa izay menakavy hatramin'ny bakiraro hatramin'ny singam-bola tena hoe Jesosy tena Jesosy zato isan-jato dia mino ako eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy misitraka an'izany tsika tsirairay avy. Amen, amen. Raha sitraka ao dia injiro maketo amin'ny reto boksy reto ny tananao dia ndaontsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindraponao. Mpisaotra Jesosy fa ny antony izao rehetrarehetra zao dia enao irery ihany, enao no ivo, enao no manatanteraka ny fikasana sy ny fanaovana an'izany rehetrarehetra izany. Jesosy avy any aminao nanombinanay hoentina anaovana ny asanao aterina ato an-tranonao. Io Jesosy mba ho tonga fanahin'olona marobe ho voatahiry amin'ny fotoana izay isehonao eny amin'ny raha an-lanitra. Tsarovy ireo tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoana izao. Tsarovy amin'ny famonjem-panahy ireo mijery ao aoriana sy ireo izay mamerina mihaino amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Pasteur Yonza azafady. Alleluia, alleluia. Makanisa ty aloha makanisa ty nareo azafady ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo reo ny zanaky ny asa fanompona ary zareo mitondra ny Marsay miaraka amin'ny zoky liva pasteur liva miara-monina ny alavitra andry zareo mba tiako hivavaka ho andry zareo aloha tsika alohan'ny fiderana satria tena ilainy zareo zany fandrosoany fanomponany Marsay zany. Tai Jesosy nareo telo mianaka zao tsika vao niona za sy teto fa mbola tany ambodi-bonara azafady ny tompo miasa foana teo fiainanareo hatramin'izay any dia tai Jesosy nareo ndao tsika ity tanana mafy be ho andry zareo dia andao hitsodrano andry zareo tsika mpitsanganana tena hivavaka ho andry zareo mba arato ngezabe no arato ny fiainandry zareo ho amin'ny fiainam-panahin'olona be dehibe izay ho babony Jesosy any amin'izany toerana izany. Raiko amin'ny anaran'i Jesosy vavaka ho an'reto rahalahy zanaka izay mitoetra ny Marsay Andriamanitra mitondra ny anitry ny filazantsara any amin'izany toerana fiain'ny silamo zany. Tompo ataovy arato matanjaka Jesosy amin'ny fampiasanao azy amin'ny alalan'ny etaetam-pony amin'ny filazantsara any amin'izany toerana zany. Vavaka ihany koa ny pasteur Liva na tsy eto azy izy amin'ny connexion amin'ny Marsay iarahan'izy telo mianada manatanteraka izany asa ngeza be izay kininao zany. Izy favokarana fijoroana fandresen-dahatra fiovam-po-ngeza be ao amin'ny tanàna Marsay amin'ny alalan'ny fisiany izy ireo. Tsofoko rano tanteraka eo amin'ny fiainan'izy ireo reo programa sy voninahitra feno fahatsarana izay nomaninao amin'ny antom-pisiny sy amin'ny tanjona na nendrenao azy any amin'izany toerana zany. Mandany nareo fa nitompo mbanareo mandana fa ho feno herinareo ary apetraka Andriamanitra ombavanareo ny teny izay fahendrena rehetra apetraky ny tompo ho amin'ny tanjom-panaratovana fanaho an'Andriamanitra tahaka ny Petera taoriany lazany Jesosy anazy dia naomby sy natanteraka ny anjara voatendriny izy mandra-pialany teto ambonin'ny tany dia ho aminareo koa zany fahamarinana zany. Tsofoko rano ho tanteraka izany amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tehaka mafy be ho an'Andriamanitra daro tsika hideran'Andriamanitra. Alléluia.
Atsika iaraka iteny amin'ny vavantsika hoe Jesosy tsy misy reharehako afa-tsy ny anaranao rery ihany. Amen, amen, amen. Alléluia. Atsika iaraka itehaka ho an'i Jesosy are. Tsy reharehako afa-tsy anao Jesosy anao ny ary, anao ny aza sy voninahitra, ny fasana sy ny fiainatsika indrefa resinao. Izao tontolo izao de mahita efa nitsangany afofonatra tanatsika sabatra ao Jesosy, manananao zay tompony hery sabatra ao Jesosy, miankinao atsatranao ampiainy fitiavanao, ampiainy firokoanao, raketoiko ao ampolanandava farearea. Vetsika tsy misy reharehako, tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy anao ny hery, anao ny hery, anao ny aza sy voninahitra, ny fasana sy ny fiainatsika indrefa resinao. Izao tontolo izao de mahita efa nitsangany anao. Sabatra ao Jesosy, manananao tompony hery sabatra ao Jesosy, miankineo atratranao, miankineo atratranao, ampiany fitiavanao, ampiany firokoanao, raketoiko ao ampolanandava mareharehaky anao. Sabatra ao Jesosy, tena sabatra hoe manananao tompony hery sabatra ao Jesosy, miankineo atratranao, ampiany fitiavanao, ampiany firokoanao, raketoiko ao ampolanandava mareharehaky anao, raketoiko ao ampolanandava mareharehaky anao. Alléluia. Mbola zazantsika fa Andriamanitra mahery ny Andriamantsika. Alléluia. Andriamanitra mahery tompony zao rehetra izao, izy maramarara mifahiny anao. Andriamanitra mahery tsisy antsy ainatao, assureny avenir ny fiainanao. Adidine sy asan-tanane, ny zanane io tsy maintsy tronine, ny asane sy eo am'famoronane, ny herine miasa Andriamanitra mahery izao. Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery Jesosy. Io prima calma mama, ura kama fonte Jesosy. Alléluia. Mahery ao anatinao, mihoatra
loatra zay eo am'izao tontolo izao tsy vitan'olono fa vitan'Andriamanitra tsy hain'olombelonao fa vitan-Janahary matidine sy asan-tanane ny zanane io tsy maintsy trolene ny asane tsy eo amin'ny famoronane ny herine miasa fantonane Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Jesosy Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy ro papanao ka imatetranao mandiza ho an'i Jesosy dopo fontanatsika ho an'Andriamanitra Alleluia ho an'i Jesosy Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy ro papanao ka imatetranao Andriamanitra mahery izy Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy no tatanao ka imatetranao calmanao Alleluia tsy mare orakoraka mafo an'i Jesosy Hira fiubina Ika pifalina Ieri chiurezza Hira fiubina Ika pifalina Ieri chiurezza Amianza fiderana Feti sicurana Fuku manu tulu Jesus Amianza fiderana Feti sicurana Fuku manu tulu
não, oh, liderako não, Jesus, liderako não, oh, liderako não, oh, liderako não, Jesus, oh, liderako não, Jesus, Jesus sireriani numedi chiuderai la mula e totale andare gira 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 liderako now liderako now oh liderako now Jesus liderako now liderako now oh liderako now liderako now liderako now oh liderako now Jesus liderako now oh liderako now oh liderako now Jesus Jesus ireriani numeri chiuderai la mula e totale andare a gira 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 noi sono Jesus liderako now liderako now oh liderako now Jesus liderako now liderako now oh liderako now liderako now liderako now liderako now oh liderako now Jesus liderako now liderako now oh liderako now Jesus Lanitra antaratsika eto tsika isotra n'Andriamanitra ny fotsika manontolo makasitraka anao zay rahay ny amin'ity fotoana androany ity raha iso ny fiakofanay raha iso ny fiteranay oka ny teny fiainana tsy verina any aminao foana raha tsy nateraka izay sitraka ao sy ambinina amin'izay nampandehananao azy ary aoko fananganana zay ninjera tamin'ny longo zany asitrana ny aretina rehetra araka ny teninao oka ny teninao fiaina sy fahamarinana anovany toe-panalalina ao anatinay ifanaraka amin'ny sitraponao mba ho tafatoetra ny fiadananao hoentinay mambavaka ny teny rehetra teo androany mba ho fiainana ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ary zany tompo dia ho aziny vonina aitrao ho aziny taty vera ho aziny vonina mandrakizay ho aziny vonina was vivo Ninaita was vivo Ninaita Matakisai was vivo Ninaita was vivo Ninaita was vivo
mandrakiza wanao tumpo wanao irery mandrakizay tumpo wanao ny voninahitra mandrakizay wanao Jesosy no le mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay ny any voninahitra aok'izay rehetra Jesosy tena ho fantsimpanomeza amboninahitra anao amin'ny toe-polo lalina ao anatinay amin'ny fisainanay lalina amin'izay taonay rehetra Jesosy tena tsy ary zay hoe ianao no antom-pisinay mila anao fona ny fiainanay mila anao ny momba anay manontolo naiza misy anay rehefa hiala eto zay Jesosy ka andehany amin'izay toerana andehananay amin'izay andraikitra kinao aminay dia ho loha lalana sy ho vody lalana hiatrany anao ao anatinay hiatrany anao ampahery anay ampijoro anay ampitoetra ny fiadananao anaisitra ny tahotra anaisitra ny tebiteby anaisitra ny fanahina ampitoetra fitsarana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fandriamanitra nikasika anao androany ary mahita ny vavolombelonao tanteraka indray amin'ny herinandro mandehana fahidiran'Andriamanitra tsetra ny antsipiripiainanao ray manontolo ny fiainam-piankonanao ilamina ny zavatra hitra tanterahanao ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra hoe eo amin'ny fiainanao sy tantaratra eo mombanao ray manontolo mandehana fa holohany hatrany ianao fa tsy ho rambony mandrakizay mandehana fa Andriamanitra lay mampahita fity anokatra ny lalanao satria izy lay mahita lalana ny ambany ranomasina ary izy lay mahita lalana ao anaty tafiditra eny ambony ranomasina tsy ny rano ny sakana tonga tsy tafitany amin'izay tiano ale fa na io hitsahany na io savahiny fa amin'ity androany ity tsisy lalana mikatony izany ho anao fa hosokavan'Andriamanitra anao ny lalana fampahitana fity avy any ambony tsofoky rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra le tahaka izay nambinana amin'ny fiainam-panahinao ihany raiso ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao hisitraka eo amin'ny fiainam-piankonanao hisitraka amin'izay zavatra rehetra ataonao ny fahatsaran'Andriamanitra ny lafiny rehetra raha marary ianao dia stany raha mananolana ianao dia vahary raha mananatsaina ianao dia ho afahary ary ho hitanao dia ho akaikinao izy ao anatinao izy ampitoetra fiadanana izy dia fiadanana mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro anao amin'ny hevitra hiaro anao amin'ny atao hiaro anao amin'ny sainana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mety ny zavatra avereny mety ny zavatra satria velona ndao tsikitia tanina mafy ao ampanjaka urakoraka mafy ao amin'ny Jesosy averiny Nazareta halleluja zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao anareo amen urakoraka ho an'ny Tompo halleluja Mas nem vou